Of
voalohany isaorana Andriamanitra dia isaorantsika mianakavy tokony asoma tsara rehetra. Ireto ary ireo anisan'ny hoe angadina ananana vinaitana ary tonga indrindra manolotra ireto boky reto aty amintsika androany. Ao aloha zany ny ray aman-dreniny Monsieur Rindra dia efa fantatritsika izy fa atolotra amintsika ihany dia dada fara Patrice, président Patrice mivady. Ao izy ireo aloha zany. Tia afatsika izy. Dia misy mpiaradia aminy izay anisan'ny mpanotra amin'ny boky ihany koa zanakam-pelezana avy eto amintsika dia ao izy roa ireo. Mary sy Léa zany. Dia tia afatsika ihany koa izy. Araka ny tenen'ny président tany fiangonana moa dia ty boky ty dia mila fantatra hoe tonga ty amintsika marina ve ka ampitan'izany fahafantaran'izany i manerana an'izao tontolo izao dia izy roa lahy reto ireo zany no ampitantsika an'izay. Ireo zany tokony hoe nisy mpanao gazety moa fa naizana zany raha mahavita sy mahatainaitsika fa mahavita sy mahatateraka an'izao fampitana ny fandraisantsika amin'ny boky aty amin'ny sekoly Saint-Pierre Miarinarivo izy roa lahy reto dia akasitrahantsika mitehaka ihany koa izy. Dia ireo aloha zany no tonga eto amintsika isaorantsika akatelemana azy. Tsy ho lava resaka koa fa mbola misy ny dinika ifanaovantsika eto dia avy hatrany dia tohizantsika ny fandraisam-pitenenana aloha. Ny voalohan-teninay moa zany zahay tonga eto dia manolotra ny arahaba sy firaritso ho antsika rehetra tsirairay avy manatrika eto. Araka ny efa hitantsika eto moa dia tonga soa eto amin'ny sekoly Saint-Pierre eto Miarinarivo zany ireto boky avy amin'ny livre sans frontière reto. Miaraka tamin'izy ireo dia misy taratasy nalefan'izy ireo mivantana ho an'ny tany sekoly dia avantana amin'izy ireo zany ny taratasy ho vakiny amintsika satria amin'ny teny frantsay izy ireo dia izy io dia ho azavainy amin'ny teny malagasy mba ho fantatritsika ray aman-dreny mpianatra izay eto amin'ny sekoly. Notre-Dame de Bondeville le 29 janvier 2016. Livre sans frontières aux directeurs, aux enseignants, aux élèves de l'école Saint-Pierre, Miarinarivo, Madagascar. Mesdames, Messieurs, permettez-nous de vous souhaiter une très bonne année 2016 pleine de succès.
À la demande de M. Andrianjafiarimanana, nous avons expédié à votre intention en décembre dernier des cartons de manuels scolaires dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles. Les bâtons ne devraient plus tarder à arriver au port de Madzang. Monsieur Andrianjafiarimanana se chargera ensuite de l'acheminement des livres jusqu'à vous. Nous espérons que vous pourrez tirer le meilleur profit de ces ouvrages et qu'ils vous rendront service, en particulier qu'ils seront une motivation supplémentaire des élèves de leur étude. Nous avons pensé qu'ils correspondaient à votre attente. Sur ce point, nous comptons sur vous pour nous faire savoir ce qu'il en sera et pour nous donner des pistes pour l'avenir. Parmi les livres que nous envoyons, quels sont les plus utiles et comment améliorer le choix que nous faisons ici, loin de Madagascar et sans connaissance précise des conditions de travail qui sont les vôtres. Merci d'avance pour votre retour à l'expérience. Tous nos voeux vous accompagnent. Avec nos salutations les plus cordiales. Pour l'Assemblée du Conseil d'administration de l'ESSEF, Jean-Marie Couronne, co-président. Livre sans frontières, Parc postal 5 place Victor, Saint-Chelsea, Notre-Dame de Pont-de-Ville. Eny ary dia hoadikany tania zay taratasy zay zany. Eny ary zay moa zany ny vaky ny taratasy nalefana aty amintsika. De voalohany ery ambony ery dia misy soratra hoe Notre-Dame de Pont-de-Ville. De ireo zany no nanolotra le boky sy ny livre sans frontière ao atsika. De misoratra eo ho an'ny mpalotsekoly ny mpampianatra ary ny mpianatra ao amin'ny Saint-Pierre Miarinarivo aty a Madagasikara. Eny ary. Voalohateny eo aloha zany dia soratra hoe faly miarahaba anareo nahatratra ny taom-baovao 2024. Dia efa nazavain'ny présidentsika angamizay tany am-piangonana hoe tany amin'ny volana desambra izy tia no tonga. Fa anisan'ny teneny teo hoe tsy ho afaka ho tonga taty amintsika izy noho ny faratsy ny lalana na dia efa tonga ary io boky io. Mety ho izy izy. Vokatry ny fangatahany Andriamatoa Rindra Andrianjafiarimanana dia nike tamin'ny volana desambra lasa teo, zany hoe tamin'ny taona 2024. Dia reto ary misy boky ao anaty baoritra maromaro izay atenaina fa ilainareo alefa ho anareo. Vokatry zany dia tonga tsy ela tao amin'ny seranatsambo Mazanga ireo boky ireo. Fa sainga Andriamatoa Andrianjafiarimanana no niantoka ny fahatongavany atraty amintsika. Dia atenaina fa misy zava-tsoa betsaka aterak'ireo boky ireo aty amintsika. Indrindra ho an'ny mpianatra sy ny fianarana. Andrasana aminareo kosa ary mba hoe inona ny vokatsoa naterako boky taminareo indrindra ho an'ny hoavinareo. Vokatr'ireo boky nalefa ho anareo reo. Ahoana ny fomba hanatsarana ny fahatongavana boky aty amintsika? Dia mba mandrefa tatitra any amin'ny zareo inona ny mbola ilaitsika akoatran'izany hanatsarana ity fanabeazana ity arakarak'izay filana misy eto amintsika.
dia misaotra betsaka mety aloha ary amin'ny fandraisanareo tsara nreto boky reto dia manao ny mandrabiola dia fikambanana moa zany a misy solitsy aivakinako dia tarihan'ny Jean-Marie couronne président no manao sonia eo ambony dia ny akoatran'izay moa ny toerana misy azy a livre sans frontière base postale 5 place Victor Chercher impolo sivinjato sy enina fito alina Notre-Dame de Bonneville zay a asitsika tehaka ihany keo a fantasitahana amin'izay ataovy ny hira kely teo falia 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 iny mandeha falia 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 saotra Rindra no nanao fangatana itony boky itony misolo tenantsika eto amin'ny sekoly Saint-Pierre Miarinarivo izany. Rindra moa misy amintsika angamba efa mahafantatra anazy fa mila zana forfait anazy a. Rindra dia zanaka faralahan'izy mivady reto Monsieur Patricia sy Madame Marthe reto manoloana antsika reto angamba fantatritsika izy ireo a zanaky ny paroasy sy ny fiangonana eto Miarinarivo. Dia Rindra zany a mpianatra ohatratsika dia mahalala ny zava-misy a ilain'ny sekoly. Rehefa nandeha fianarana ohatratsika tamin'ny mbola kely ohatr'izao dia mahalala ny zavatra tena ilaintsika izy hoe inona ny zavatra ilaina mba hianarana. Izy a mpianatra tao amin'ny kolejy Saint-Michel Barbe tao Antananarivo tao. Dia ny filamatra izany sekoly izany moa dia hoe miorotaka hanasoa olona. Dia izay filamatra ny sekoly izay a no ny ainany, ny beazany, ny anarany a ka tonga hatramin'izao zavatra izay nieritreretiny mba hanaovana fanampiana ho an'ny sekoly a hanasoavana ny ankizy. Dia araka ny efa voalaza teo aloha teo fa zany hoe hamafisiko fotsiny hoe efa tamin'ny farany taona 2024 izany no efa nifampiresaka taminay hoe mba misy faniriako mba azahoan'ny sekoly fanampiana zany satria naheno izy hoe misy samby ainga hanao fanampiana aty Madagasikara. Dia tamin'izay faraparany taona 2024 izay no efa nanao fanadihadiana mangina satria mbola tsy fantatra moa zany ny aty aoriana. Dia taona 2024 izy a no nanao ny taratasy rehetrarehetra nandrafitra ny taratasy fangatana ary farany taona 2024 ny taona 2024 no nivaly tamin'ny fomba ofisialy a hoe azo anisan'izay azo izay boky izay a ny sekoly Saint-Pierre eto Miarinarivo. Desambra 2024 zany a no niainga ny sambo ary tonga teto Madagasikara tamin'ny voalohany roan'ity taona 2024. Tinao mariana amintsika zany a fa sekoly telo a no efa no anisany nanaovany ndram-pangatahana. Dia voalohany a izay efa voalaza teo a dia ny tolorana voalohany zany a ny sekoly Saint-Augustin ao Anosibe ao a izay toerana nampianarana mamandrindra tamin'ny taona 20 tany ho any. Dia eo koa ny toerana izay asany dadany a sy tanànanay azo lazaina fa tanàna faharoa akoatran'ny eto Miarinarivo a satria eo izahay no miasa hatramin'izao. Ny sekoly faharoa koa anisan'ny nosy indrindra dia ny Masindray Mianso de Loyola ao Andrikazy izay toerana nahateraha mamandrindra sy sekoly nianarany rahateo. Ary fahatelo a sady farany izany ny androany a dia ho antsika eto amin'ny Saint-Pierre Miarinarivo a izay nianaran'ireo ray aman-drenina ireo a ary anisan'ny efa nandalo teto koa moa ny tenako tamin'ny taona 2017 sy 2017 ary teto no afaka CPS 6e. Dia izay no mahatonga anay eto. Manaraka izany zany a dia tonga eto reto boky reto a
dia ho lazalazaina amintsika zany a ny karazany a sy ny zavatra misy ao. Izy ireo no isika araka ny fanadihadiana natao a dia sady misy ny classe secondaire no misy ny classe primaire. Dia atombotsika ho an'ny classe secondaire zany dia ahitana ny classe 6e ka hatramin'ny 3e. Misy matière 5 zany a no boky tonga eto amintsika izao. Dia ao amin'ny 6e zany a dia misy ny matière français a, misy carton anankiray ao a izay ahitana boky 720. Dia misy koa ny matematika carton anankiray ahitana boky 720. Dia misy ny matière anglais ahitana boky 520. Dia ny éducation civique boky anankiroa. Izay no amin'ny classe de 6e. Ho an'ny classe de 5e kosa dia misy carton anankiray matière français, matière de mathématique ahitana boky 620. Physique chimie misy carton iray ahitana boky 720. Matière anglais ahitana boky 420. Éducation civique dia misy boky 720. Ho an'ny classe de 4e misy carton iray matière de français ahitana boky 720. Matière mathématique ahitana carton iray boky 720. Physique chimie boky 20. Matière anglais dia misy ny boky 10. Éducation civique dia misy boky 420. Classe de 3e dia misy carton anankiray ahitana français zany ahitana boky 20. Mathématique carton iray ahitana boky 720. Physique chimie carton iray ahitana boky 320. Anglais ahitana boky 20. Éducation civique ahitana boky 20. Izay zany ny amin'ny classe secondaire. Fa ho an'ny classe primaire kosa izay ahitana ny classe CP ka hatramin'ny CM2, ahitana koa ny préscolaire. Ho an'ny classe primaire zany classe CP ahitana matière français, carton anankiray misy boky 220. Sciences naturelles boky 320. Ho an'ny CE, CE2 ahitana carton iray misy boky 720. Classe CE2 carton anankiray ahitana boky 220. Mathématique carton iray ahitana boky 520. CM, CM2 ahitana matière français carton iray misy boky 320. Mathématique carton iray ahitana boky 220. Éducation civique carton iray ahitana boky 430. Ho an'ny classe CM2 dia carton iray ahitana boky 320. Mathématique ahitana boky 220. Ho an'ny ankizy zany ny atao hoe préscolaire dia misy ny ankizy latraky ny 1 taona izay ahitana ny littérature carton iray misy boky 80. Misy littérature ihany koa ho an'ny ankizy 9 ka hatramin'ny 12 taona misy boky 520. Misy Larousse grand modèle ahitana anankiray, Larousse lehibe anankiray io zany. Dia misy koa ny Larousse petit modèle ahitana boky 10. Dia misy ihany koa moa zany izay hoe hanampiana ny fahaizana teny frantsay moa zany reto boky reto. Dia misy ny tantaran'ny firenena, misy ny pays géographie ao ahitana boky 20. Dia misy revue magazine ho an'ny ankizy 9 ka hatramin'ny 20 taona 10. Dia toy izay zany mikasika an'ireo boky ireo fa mbola misy atao hoe fanampina boky. Misy koa zany fanampiana lacré 50 boaty ho an'ny sekoly dia tsaroana manokana ihany koa zany ireo ankizy izay hanao fanadinana amin'ny fitaom-pianarana 520 sy 20, 920 sy 20 ty satria tsapa tokoa ny fahasahiranana ty ambanivohitra ty, indrindra ho an'ny ray aman-dreny rehefa tonga ny fotoam-panadinana dia misy fitaovana
Telosae zany reo iatrehan'ireo ankizy fanadinana andrana sy fanadinana CEPS 6e dia angatahana zany mba handroso ety aloha ireo ankizy ireo tolorana zany cahier stylo zany hoentina miarika fanadinana andrana na examen blanc ary koa fanadinana CEPE na BEPC dia mangataka anareo handroso ety 7e zany no mandroso mandroso ny CM lahatra dia mitodika ety rehefa ohatsika tolorana zavatra zany ka mandray dia sady mitsikitsiky no raisina amin'ny tanana anankiroa mazava zay dia misaotra atsika mitsikitsiky dia raisina amin'ny tanana anankiroa zany no mandray azy dia sady miteny hoe saotra no zay zany. Faharoa koa anisan'ny nofo indrindra dia masindray mianso dia loela ao andrisy azy izay toerana nahateraha-mamandrindra sy sekoly nianaran'ny rahateo ary fahatelo sady farany zany miandroany dia ho atsika eto amin'ny Saint-Pierre Miarinarivo izay nianaran'ireo ray aman-drenina ireo ary anisan'ny fanandalo teto koa moa ny tenako tamin'ny taona 700 sy 700 ary teto no afaka CEPS 6e dia izay no mahatonga anay eto. Manaraka izany zany dia tonga eto reto boky reto dia ho lazalazaina amintsika zany ny karazany sy ny zavatra misy ao. Ohatra manao trano ihany tsisy tonga dia mitafo no amboarina fa dia mifototra natao tsara orina dia mba hampivoarana izany firenena izany zany no antony nandefasany no mikarakarana izao fanampiana izao. Dia eo koa no hoe tsy manadino ny tanindrazana satria hoe aty moa ny tanindrazana dia tsy maintsy atao izay hampivoarana azy. Dia io tanindrazantsika io tsy hivoatra raha tsy isika rehetra izao no hampivoatra anazy. Dia ampitaina amintsika zany fa na any alavitra any ary izy dia tsy manadino fa lavitry ny maso izy fa akaiky ny foko mandrakariva. Dia manoloana an'izay indrindra dia misy afatrafatra fampatsehivana izay noko fa efa fantatritsika rehetra ihany fa tiana kosa ny fampizarana amin'izao fandalovana eto izao zany dia eo hoe efa nampitaina tamintsika ihany ho an'ny ray aman-dreny. Ianareo ray aman-dreny zany no mpanabe sy mpampianatra voalohany an'ireto mpianatra reto. Raha mbola tsy miditra teto an-tsekoly akory ny ankizy dia ianareo no efa nampianatra an'ireo tany an-trano tany, nampianatra amin'ny fahadiovana, mamelona sy mitaiza. Ianareo no mampianatra an'ireo adio raha andeha hianatra, mitandrina ny fitaovana rehetra izay ampiasaina. Ka tsy tokony ataonareo ambanin-javatra zany izany asa fanabeazana izany. Marina fa tsy tonga lafatra ny fanabeazana nataon'ny ray aman-dreny nefa efa nanao ezaka lehibe ianareo napiditra an'ireo ankizy ireo aty an-tsekoly. Dia mbola mampirisika sy mankahery anareo hatrany izahay tsy hitaraitana miepaka, tsy hitandro asa sarana ary hampirisika ireo ankizy ireo ho tia fianarana. Eo koa nareo ray aman-dreny, nareo mpampianatra mpanabe, ianareo no natao hampita amin'ny fahaizana sy fahalalana. Fantatra fa tsy mora ny asanareo, tena saky izany hampita fahaizana sy fahalalana ho an'ireo ankizy ireo. Kanefa ianareo no voafidy hampita izany fahaizana izany ho an'ireo ankizy ireo. Dia mankahery ianareo koa izahay ary mampirisika tsy hitandro asa sarana ho amin'ny asa fanabeazana fa izay alefanareo amin'ireo ankizy ireo ihany no averina aminareo. Tahaka anareo rehetra mamboly aty ambanivohitra ihany miankina amin'izay afafy ihany no jinjaina rehefa tonga ny fararano. Ka dia misaotra anareo rehetra izay. Ary farany
sy ny ray aman-dreny ihany no ampitana hafatra eto na ireto mpanabe reto fa reo ary efa tena hoe mpanabe daholo fa ho antsika mpianatra indrindra isika atao hoe mbola kely sika izao fa ny adiditsika fotsiny eo amin'ny fiainana aloha vao mbola mahazaza atsika izao dia ny hoe mianatra isika no avy nyity firenetsika ity sy ho avy nyity tanindrazantsika ity dia ny adidy voalohany ataon'ny ankizy dia mianatra dia rehefa mianatra dia mianatra tsara fa ny fianarana no lova tsara indrindra ho an'ny olona tsiraray avy dia n'izao mbola kely izao santsika ho an'ny ankizy rehetra dia arak'izay voalaza izay hoe mianatra no adiditsika voalohany manampy an'ilety boky reto izao tsika dia mety tombondray ny devoir ny an-trano any satria mety mahita exercice vaovao reto mpampianatra reto dia mety ho ampitombo tsikelikely ihany zany ny devoir hoentina mody any an-trano any no atao aty an-dakilasy aty na izany na tsy izany aza nefa mety hisy ihany ny fotoana ilalaovana fa tsy maintsy misy koa ny fotoana hanampiana an'ireo ray aman-dreny ireo fa tsy izay akory no ialana tsy hanampiana ny ray aman-dreny tsony fa tsy maintsy manampy ireo ray aman-dreny ireo foana isika fa tsy vita ho azy ny fianarana dia hiezakatsika zany mandritra izany fotoana fianarana izany hametraka tanjona fa raha tsy zany tsika dia kivy ambony ihany hoe hianatra anao inona moa izao fa rehefa misy ny tanjona hotratrarina dia mianatra fa raha tsy mianatra tsika tsy ho lasa toy ireo mpampianatra ireo na mbola ary sika fa ohatran'izao ihany ny zavatra hitantsika fa tsy miezaka mianatra tsika fa na fambolena sy fiompiana ihany ary ny tanjona tira hotratrarina dia tsy maintsy ilaina fandalinana sy fianarana foana izany Allez, le hira teo. Falia, 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 falia. Mapengu. Falia, 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 falia. Falia, falia, falia. Nisy kahiny sy fitsindrinany ka nahatafavory atsika ohatr'izao fa raha nanantena vola sika nafarana ny mpianatra nafarana ny ray aman-dreny kanefa tsy tafika in'Andriamanitra dia tsy misy ny zavatra izao ka inan'izany dia isaorantsika Andriamanitra amin'izany zavatra izany fa ary manaraka izany dia misaotra anareo tompony andraikitra nandraikitra nanatanteraka izay zavatra izao fa nanatra amezany le olona tamin'io kanefa tsy nataontsika katao dia zavatrana ihany zany satria makasitraka makatolona ny fiangonana ny sekoly fa tonga famantaraki dia zavatra nananitra dia zay apitao any zany zay zavatra zay fa makasitraka atena fazy zay fa amin'anaraka raha mbola misy dia mianty fa raisina antanandro atolotraizy foana satria fotaliza tokoa makasitraka Fantenya makasitraka ny mbola iteny ary makasitraka atsika mbola mahatratra amin'izao ho rehefa nandeha vitsivitsy zay inona moa raiky izy ny tefanevany sekoly katolika amin'ity taona ity arena ny arena raha mamokatra ka mamokatra ho an'ny be sy ny maro zay no teny enti-manentana amin'ity taona ity alohan'ny anoizako ny fitenena aloha dia tsara ihany no ampahafantarina indrindraindrindra ho an'reto mpanolotra an'reto fitaovan'reto atsika eto amin'ny collège katolika privé eto Miarinarivo dia manana mpianatra 700 ireo mpianatra 700 ireo dia mitsinjara ho 300 ao amin'ny ambaratonga voalohany na hoe niveau 1 ary efa 100 ao amin'ny ambaratonga faharoa na ny hoe niveau 2 nateraka ray aman-dreny na hoe tokantrano 200 izy ireo zay zany ary manana mpampianatra 120 menada izahay zay 120 menada ireo
dia mitsinjara enina ao amin'ny ambaratonga voalohany na niveau 1 ary 5 zahay no ao amin'ny ambaratonga faharoa na niveau 2 miaraka amiko zany sady taletsekoly. Dia eto amintsika mbola tsy misy an'izany hoe secrétaire na surveillant général manokana zany na préfet d'étude fa zahay menakavy re ihany no sady ny préfet antenana eo zay no surveillant antenana eo. Zay le aty amin'ny sekoly katolika moa hoe conscience professionnelle na hoe ny mahaenao anao ny miasa no mibaika fa tsy ny mpanaramasona ny inona akory. Dia izay mombamomba ny sekoly amin'ny ankapobeny. Fa itodika aty amin'ny resaka hoe arena ny arena raha mamokatra ka mamokatra ho an'ny be sy ny maro dia mibaribary zao. Ary anisan'ny tanteraka aty amin'ity sekoly misy antsika ity izay tanjon'ny Madagasikara mihitsiny ny sekoly eto Madagasikara ho amin'ity taona ity. Fa nanakarena Andriamatoa Rindra, nanakarena inona izy nanakarena fitiavana, nanana fahafahana manokana izy ho tonga any ampitan-dranomasina any harenan'izay. Fa zay arenan'izay dia tsy nibodony ho azy rery fa ny zany no tsinjaraina amintsika menakavy ka mitenika amin'izany dia hoe maiza manana tsika menakavy na mpianatra zany na isika ray aman-dreny na isika mpanabe ao indrindra ihany koa ianareo ray aman-dreny miteraka. Dia ankasitrahana azy zay ankatelemana azy. Tonga eto amintsika reto boky reto arena ny arena raha mokatra ka mokatra ho an'ny be sy ny maro. Dia asy reto iny somanantena fa mahataletsekoly anahy dia hoe tsy ho zary bobongolo fotsiny ao anaty baoritra reo fa areny reo fa hitondra tombotsoa ho amin'ny be sy ny maro indrindra ihany koa. Izany rehetrarehetra izany nefa dia mitaky andraikitra araka nazavainy ray aman-dreny teo, mitaky adidy zany fa tsy vitin'ny mipetrapetra fotsiny. Misy adidy avantsika mpianatra rehefa tolotra le boky vakina dia misy zavatra entina avy eo. Le boky tonga any ajaina fa tsy sanatria hoe atao forotorotra na rovidrovitra. Misy andraikitra takina amin'ny mpampianatra zany. Inona sahaza ny mpianatra atolotra anazy amin'ity boky anankiray ity. Za mpampianatra ny français. Inona sahaza azy amin'ity boky ity mba tsy zary hokivadibadika fotsiny le boky na sanatria hoe mameno kitapony fotsiny. Misy andraikitra avy amintsika ho antsika ray aman-dreny indrindra ihany koa ho amin'ireo boky ireo. Raha tonga any tanàna any le boky sanatria vava ladiny lelaka eny amoron-tantana ny sokafan'le ankizy. Tsy ho anareo rery ty fa areny ty ka arena ary amokatra ka amokatra ho an'ny be sy ny maro ho an'ny taranaka mifandimby zany reo. Dia mba miaraka amin'ny fanabetsika hoe hajao le izy ary mitaky andraikitra sadidy amintsika menakavy na ny toerana asiana azy araka ny tenenina teo na ny fomba hampirimana azy. Adidy lehibe andraikitra miandry antsika izay. Zay amteniko fa ny amaranako azy dia hoe ampitao any amin'ny zanakitsika io, zanak'ity Miarinarivo ity, ampitao any fa makasitraka, makatelina ary mino somanantena fa raha misy ny fotoana ahafahana mamaly an'ilay taratasy nalefany teo arak'izay tratra dia ho valiana arak'izay izy hoe zao no fandehan'ilay boky tany zao no mety hoe mihoatra kely na izao no tsy ampy kely dia ho alefa faran'izay an'izay makasitraka makatelina indrindra. Arana dia klasy misy anao? Classe de 3e manala BPC amin'ity taona ity? Dia inona tena zavatra hoe tsy ampy aminareo zany zao amin'ilay ikarakarana izay fanalana fanadinana izay? Ahoana ny fahazonao an'ireny boky ireny ary zao e? Nahazo boky ny sekoly mety misy ve ny tombontsoa betsaka sy hoe azaraina mikasika an'izay? Inona no azonao lazalazaina mikasika an'izay? Ohatra hoe misy dictionnaire ahafahana mianatra langa. Dia anaovana exercice ohatra hoe fizika ny matematika.
Ankizy manaraka classe de 3e. Efa zatra mamaky boky. Inona ny boky tena karazany misy aty amin'ny Miarinarivo amin'izao? Histoire géo, français, larousse. Dia ny boky nampiasaina taty ampianarana taloha ve misy ankoatran'ny hoe resaka fampianarana ao anatiny? Karazana hoe lecture zany na fialamboly? Fampiasanareo aty amin'ny sekoly amin'izao? Ay, dia mampitombo ny fahaizana ho anareo zany izao zavatra izao. Dia mirary anareo hamaky soma tsara. Fihetseham-po nahazo an'ilay boky? Inona mba soso-kevitra koa? Arasa. Anatena 6e. Efa afaka CP teo zany? Dia niazo sela zay na fihetseham-po amin'izao nahazo an'ilay boky? Faly be. Sady nahazo fialamboly, isan'alana kanga sady arote olona ny efa misy jerena ianarana sady milamina fanahy. Quatrième, cinquième. Izay ihany no fanontaniana. Manao ahoana ny fahitansehany ilay boky? Tsara. Efa zatra namaky boky? Dia mampirisika koa hamaky an'ireo boky ireo araka ilay teny teo hoe tsy natao hampirima fotsiny ilay izy fa hampitomboana ny fahaizana. Zay. Amin'ireto ankizy kely reto ny anontaniantsika. Iza ny anarany? Iza ny anarany? Firy any? T3. Nahazo boky voavory any ny sekoly misy anareo. Manao ahoana ny hafaly? Faly. Efa zatra mamaky boky? Inona ny boky famakinareo aty? Français. Efa nisy boky ohatr'izay ve? Dia mirary soa anareo zany hamaky tsara an'ireny. Zay. Ny sekoly izay eto Miarinarivo moa zany dia tamin'ny 1954 nanomboka teto. Ny teto moa zany dia amin'ny toerana tsy azo mpaniry any amin'ny district Ranomasina izy io commune Amboniadana. Dia vokatry ny fanofana an'ilay barrage dia nifindra taty ny kristianina dia nanomboka teto zany ny nanorina sekoly teto izy tamin'ny taona 1900. Dia nisy sekoly maromaro, nisy mpampianatra maromaro nifandimby tamin'izay. Ny toerana misy ny sekoly moa zany dia aty amin'ny faritra Atsinanana, amin'ny région Nalamanga, faritra Antananarivo, dia amin'ny district Manjakandriana, commune Miarinarivo, Antananarivo, Madagasikara moa zany zay. Sisiny Atsinanana, vao mihoatra Atsinanana kely teo amin'ny 2 kilometra dia efa any amin'ny faritany Toamasina indray zany, faritra Atsinanana. Dia zay ny sekoly eto dia ao anatina Zapy Miarinarivo, zone administration pédagogique Miarinarivo, dia ao anatin'ny circonscription scolaire Manjakandriana, région Analamanga. Raha ny resaka sekoly moa efa voatanisa teo aloha teo ihany tamin'ny lahadinga tary fa hoe misy mpianatra 300 zao ny eto ho an'ny niveau 1 fa 700 kosa ho an'ny niveau 2. Tantanana mpampianatra 240 enina izy eo amin'ny niveau 1 ary 5 eo amin'ny niveau 2. Dia résultat officiel amin'ny examen zany tao anatin'ny 10 taona dia 100% ny CEPE fa tao anaty tamin'ny
BEPC kosa dia mbola tsy nisy latsaky ny 10 isan-jato raha ny tapaladinana tamin'ny taona farany teo zany hoe année scolaire 2014-2015 zany dia ny afaka CEPE mifanadinana ara-panjakana dia 100 isan-jato zany hoe 20 ny effectif dia 20 sur 20 zany. Ny tao amin'ny fanalana BEPC kosa dia 17 no nanala 73,, teo ny pourcentage 17 nanala 3 no tabela tsy afaka BEPC zany re BEPC seconde. Sahirakirana kely ny ray aman-dreny eto amin'ny fanohizana ny aorinan'ny niveau 2 satria any amin'ny mandeha lalana hatramina 70 kilometatra zany anoany vao mahita sekoly anohizan'le ankizy ny seconde première terminale fa nisy ezakezaka ihany hoe anorona niveau 3 moa teto fa mbola sahirakirana amin'ny resaka infrastructure dia mbola tsy afaka nisokatra izy ateto. Dia anisany hoe isaorana akatelemana zany fisian'ity boky ity fa ampitombony ambandain'ny fampianarana indrindra ho amin'izay resaka hoe fanalana fanadinana ara-panjakana izay fa dia isaorana betsaka ny livre sans frontière, isaorana betsaka ny monsieur Rindra nampitany nanao fifandraisana tamin'ireo livre sans frontière reo ary amin'ny toko izay fa tsy hanao raha natoloborona fanabeazana fanohizana izay Florent raha aman-dreny eto amin'ny tanàna isan'ny ben'ny tanàna teto koa teto aloha manazava amintsika mikasika ny tanàna Miarinarivo, ny toerana misy anazy sy ny mombamomba anazy. Eny ary tompoko Miarinarivo moa zany dia arak'izay anarana izay hoe Miarinarivo dia ato amin'ny commune Amerikanjaka district Manjakandriana ary faritan'ny Tananarivo région Analamanga no misy azy. Miala aveto zany raha ohatra hoe ho any Antananarivo eny Andohalo dia 41 km raha ohatra ka sidimborona na hoe vol d'oiseau zany ny alavitan'ny lalana. Raha eo amin'ny resaka lalana zao miala avy any Antananarivo makaty dia eo amin'ny 80 km mandalo Ambatomanga, mandalo Ambotsobe, Ambotrandriamanitra tonga aty fa ny lalana dia ratsy. Inona moa maharatsy azy satria zay moa zany lalana izay mitovy amin'ny lalana rehetra eto Madagasikara, lalana zany lavitra sady lalam-potaka nefa ny asany be dia be dia zay no mahatonga an'izay hoe lalana ratsy zay zany. Be ny tomobile mivezivezy mitantitra ny entana avy aty makany Antananarivo nefa ny lalana zany tsy dia misy fanamboarana mitovy amin'ny lalana eto Madagasikara ihany, zay no maharatsy azy. Faharoa manarak'izay ity toerana ity zany eto Miarinarivo dia toerana anankiray vao niorina efa 50 taona lasa, 20 taona lasa zay. Avy any atao hoe tsy azo mpaniry no natongavana teto. Rehefa notofana zany tsy azo mpaniry satria hoe akana akana électricité nanaovana turbine nasina nakana générateur hydroélectrique nanaovana barrage hydroélectrique zany no hoe tanjona amin'le izy. Dia amin'izao izy zany vao vita hoe hydroélectrique zay trandrahan'ny Henri Fraise no mikarakara an'io mitrandraka azy amin'izao fotoana izao. Rehefa natao zany io barrage io dia nalefa nakaty Miarinarivo ny olona izay tonga tao dia tonga teto izahay dia tamin'izany vao niezaka nanao ny sekoly, nanao ny fiangonana, nanao ny zavatra rehetra azo lazaina hoe nouvelle vie niraisin'ny olona teto zany natomboka dolidoly amin'ny maha hoe malagasy, amin'ny maha hoe tantsahan tena zany ny olona avy eto Miarinarivo dia atao hoe mpamboly. Ireo fambolena zay atao zay no velomana fa ny fianarana zany dia saika niezaka ihany kanefa moa tsy dia ahoana tsy afananoatra fa dia nijanona teto. Afa-tsy ireo zay nanana ny atao hoe nandehanana Antananarivo zany mba hianatra
dia saika hoe nanao labonina aloha zay ny karana Tananarivo nandeha niasa am-bazaha rehefa avy niasa am-bazaha teo a dia mba le olona le niasa tao amin'ny vazaha reo zany mba nitondra ny zandry mba hianatra tany Tananarivo dia zay nitatra tselikely a mipetraka tao Tananarivo zany le mpanao labonina reo napita ny zandriny dia reo zany mianatra nitatra tselikely hoe mety mianatra satria moa araka ny ataontsika hoe ny tena manam-pahaizana anankiray hoe le premier peuple, c'est le peuple qui a les meilleures écoles. S'il ne l'est pas maintenant, il le sera demain. Zany no tsapan'ireo atao hoe ray aman-dreny zay mba nanao labonina mba nanana hoe nanana hevitra kely nampitain'ireo hoe olona zay niasany hoe mampianaro ny zandrinareo fa tena hoe mety aniriana any a mety hoe tsotra an'izao foana zany nareo satria ny raha mahafantatra ny farim-piainana tamin'izany a ny farim-pahaizana sy ny farim-pahalalana dia hoe mba ampianaro ny ankizy a mba ho tonga mba ho lasa ambony mba hoe anina satria arakarak'izay fianarana sy farim-pahalalan'ny mpianatra zay zany a farim-pahalalan'ny olona zay no ataontsika hoe ampandroso a ny firenena sy ny ampandroso a ny mponina eo aminy dia raha mahita moa zany zao a izay fikarakarana izay a dia miezaka ny olona ty miezaka nanao an'itony sekoly tony zany mba ahafahana hoe mampianatra fifanentanana avy eo amin'ireo mba hoe nahita fianarana manao sekoly manao ny ataontsika hoe niezaka manao an'izao courant zao hitareo zao misy courant misy centrale kely manana centrale kely zay tsy nanao zany a ataontsika hoe Miarinarivo a dia anisany hoe mandray tombontsoa avy amin'ny hoe courant misy moyen tension mandalo eto zany zao didina ny afaka mampiasa an'izany a izahay a amin'izao fotoana fandrosoana daholo zany dia vokatr'ireo le hoe miala avy any amin'ny tsirony any zany avy any amin'ny fotony any dia hoe ireo le mpianatra zay mihitsy any tena hoe mba hitrotrio kosa aloha ireo le olona zay mba hoe nandeha afaka mifanerasera tamin'ny olona ataontsika hoe olona mba mahay olona mba lasa ambony tao Antananarivo zany miasa tao amin'ireo olon'ireo ireo nitarika tsikelikely zanany sy ny zanany sy ny fianakaviany hoe ndao mba hianatra any Antananarivo dia hatramin'izao le izy dia raha mahitsy zao mba misy mianatra any an-dafy zany ry zanaka ireo dia mba mandefa an'izao zavatra eo manatsarana ny sekoly mino zahay fa hoe hiezaka hatrany ny olona ampiasa ny teknika ampiasa ny ataontsika hoe fahalalana zay azo hoe avo lenta avy any an-dafy mba ahafahana manatsara ny farim-piainana sy ny toe-piainan'ny vahoaka malagasy zay mipetraka ety zay mipetraka ty amin'ity faritany zay azo lazaina hoe alavitra satria arak'izay teniko izay hoe tena raha mijeriny hoe ny any trano tsirairay zao dia mijeriny tanàna sy ny any dia ohatrany hoe tsisy ifandraisany amin'ny any Antananarivo mihitsy zavatra tsy mitovy mihitsy zany tarehiny ny toetra fa rehefa hoe misy an'ireo le ataontsika hoe reo hava zay nareo avy any Dilambato nareo avy any an-dafy any nareo avy any livre sans frontière reny zany dia hita fa hoe mety ho azo ihany a zay le hoe mba fitoviana mba mitovitovy amin'izay any an-dafy mba mitovitovy amin'ny Antananarivo mitovitovy amin'ny any France mba mitovitovy amin'ny any Japon mba mitovitovy amin'ny any Amerika le mba hoe fomba fiainana ety dia zay zavatra zay zava-dehibe eo aminay dia mahita an'le ohatran'izao zany a satria ao nahitanay ohatra fotsiny classe de 5e hitanay ao anatin'ny boky io hoe zao ne ny zavatra ianaran'ny classe de 5e any France ianaran'ny classe de 5e any Japon ianaran'ny any amin'ny rehetrarehetra any mba mitovy amin'ity mba hitovy amin'ny aminay toerana zay izy dia eto Miarinarivo tamin'izay fa taloha dia boky anankiray mba misy eto zany dia raha mbo mijery boky zany dia inona moa no hita ao anatiny hoe raha mianatra ao an-dakilasy zany dia tsy afaka mandika any amin'ny tableau satria vitsy ny boky a izay mba vita amin'ny mpampianatra any amin'ny tableau sy izay mba eny vakina sy adika atao adika na ataontsika hoe mba atao mba vakina indraindray zany tsy manana boky maromaro hoe raha mamaky mpianatra zany anisan'ny mampitombo a le hantsana misy ny elanelana misy a eo amin'ny mpianatra avy ety aminay a sy ny any andrenivohitra sy ny any amin'ny toeran-kafa ny ivelany zany a
zay zavatra izay ka everiko fa dia misaotra be dehibe fisaorana sy fankasitrahana sy fankatelemana matolotra anareo mpikarakara sy anareo zay ao amin'ny livre sans frontière mikasika an'izao zava-dehibe zay nataonareo ho anay aty Miarinarivo izao fa hitondra fahasoavana ary hitondra fahalalana be dehibe ho anay izao ka dia misaotra mankasitraka mankatelina amin'izany ary mirary dia mirary ny toizany mba hoe tsy ho vitan'izao ihany fa dia andro satria mba araka an'izay zava-misy eran-tany izay mba hanaraka ny araka le hoe mondialisation amin'ny fampianarana amin'ny fiainana ary indrindrindra amin'ny fivoarana izay aty Miarinarivo dia misaotra mankasitraka mankatelina dia mirary ho anareo mba hoe ho afaka mirary mba fifandraisana eo amintsika fitohizany mba tsara zany mba hisiny ny fampandrosoana misaotra izy